Faly manolotra ny araba ho antsika rehetra indray tratran'ity andro fahaefatra amin'ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra eo an-tongotry Kristy. Ny resaka ny fampiresantsika farany maly tao amin'ny dio eo amin'ny Kristy pejy 700 ka ny paragrafy fahaefatra manao hoe rehefa voahitsy ny diso rehetra fantatra dia mahazo mino isika, mino fa ovalian'Andriamanitra ny fitarainantsika. Rehefa voahitsy. Ary ny Jaona 1:20 ka ny 7 dia nanambarantsika n'ilay dingana efatra hoe raha miray amin'Andriamanitra tsika miray amin'ny Kristy ka mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra ary zany firaisana sy ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika zany dia ahafahantsika mangataka an'izay rehetra tiantsika angatahana na inona fa ho tonga eo amintsika zany. Tsy moramora nefa ny dingana ahatongavana amin'izany tsy tonga ho azy zany hoe olona anankiray tafaray tanteraka amin'ny Kristy tena miaina tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny Baiboly ary le hoe miala voahitsy tanteraka ny diso eo amin'ny fiainantsika tsy zavatra mora koa zany fa dia apetrakantsika amin'ny tompo ary ny famela belarana ny roaniny indray no amahava hoe inona ary le tokony ho ataoko, inona ny tokony ataontsika, inona ny tokony ho ataonao eo anatrehan'izany rehetra izany. Iaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray be fitiavanao, mitenena indray aminay tsiraray avy fa vonina ny aino anao izahay. Ary amin'irao fo mandrakariva tompo fa olona malotomolotra kanefa nanaiky ny antso anay ianao hiara-hianatra ny teninao amin'ity andro androany ity. Dia tononona ny vavaka ary angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao Marka 1 ka ny 9:30 dia misy an'izao teny izao hoe ary ny fo maraina alina koa Jesosy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ny fo maraina alina koa. Efa fomba fanaon'i Jesosy zany, fanaony matetika, fiainany, zavatra mahazatra azy ny mandeha mitokana mihitsy aloha isa maraina, mialohan'ny anombohany ny raharahany rehetra. Zay koa no mampianatra antsika ao amin'ny boky izay nisoratan'ilay vehivavy mpanoratra kristianina iny ho resantsika matetika ary misy karazana boky vitsivitsy zay iseho amintsika indray amin'ity androroanyity izay nisoratany anabavy na ny mpanompo vavin'ny tompo Ellen Goldwhite. Ao amin'ilay fitiavana mandresy pejy 170 ka ny paragrafy 3 dia hoy izy hoe ahasoantsika ny mianatra na mandinika na mamaky na mitandrina ny tenin'Andriamanitra ora ray isan'andro raha kely indrindra. Ora ray isan'andro. Mahasoa ny fiainantsika zany. Mety eo amin'ny tokony ho ataontsika zany. Fandiniany tena manokana mialohan'ny anaovana ny zavatra rehetra, anombohana ny raharaha rehetra. Rehefa manatanteraka an'izany, manao an'izany ny olona anankiray, dia tanteraka le teny izay nisoratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana 2:20 manao hoe tsy izaho intsony no mivelona fa Kristy no mivelona ato anatiko. Ary zay no fanohitra ngezabe dia ny atonga ny Kristy ho ao anatintsika. Ny mahavariana nefa ndraindray avelatsika kristianina avelanao andondona ela be Kristy. Apokalipsy 7:20 efa eo ambaravarana izy mandondona ny fontsika isan'andro Jesosy fa mbola ampiandrasiny. Asa mbola mikarakara sakafo zay Jesosy fa oka aloha miandrasa kely eo ivelany eo anao dia varinao kenikenina mikonikonina amin'ny zavatra zay tokony ho atao. Ny sasany zay angamba mbola variana, mbola manao Facebook zay Jesosy oka aloha fa tena mbola matsiro be ny Facebook, ny novegasy, ny novela tsy haiko tsony sy ny maro isan-karazany. Sasany aza mbola variana zay ao anatin'ny kilalao maro isan-karazany Jesosy tsy manam-potoana anaovana an'izany. Kanefa ny zavatra ngeza be dia ny hoe tsy isika intsony no mivelona, tsy za tsony no mivelona fa Kristy no mivelona ato anatiko. Izy ny ao anatintsika. Ka raha Kristy ny ao anatintsika mbola santsika ve ny anao toetra somary adaladala tsy mifanaraka amin'ny sitrapony.
hafahafa ihany raha eo anatrehan'ny lehibe anankiray, eo anatrehan'ny manam-pahefana anankiray ka ianao olona eo ambany fifehezany no eo amin'ny masony dia misy fehpetranapetrany diosy izy ianao tsy maninona rangaty nadikaina aza inona moa no olana amin'ity, mety ho sahirana ihany a, mety ho anahirana ka dia izay raha Jesosy no mivelona ao anatiko a, izy no mitoetra ao anatiko, dia tsy izaho tsony no mivelona ao fa izy mihitsy le velona, izy mihitsy zany le manao ny fiainako rehetra. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy pejy fa 8:7 ka hatramin'ny 7:7 soratan'ilay mpanompo vavin'ny tompo mandrakariva eo. Mitoetra ao am-po amin'ny alalan'ny finoana i Kristy. Ka izany Jesosy le hoe mitoetra ao ndraindray, ahoana ary ny atonga an' Jesosy hitoetra, za efa ity dia miditra atao anatiko ve, ahoana koa ny atafiditra an' Jesosy, vatana ngezabe sa fanahy ngezabe sa inona ny tokony ho atao. Fa dia eto manazava ny tenin'Andriamanitra soratana tamin'ny lesona lay ianarany vahoaka an'Andriamanitra isan'andro tany amin'ny 4 ny volana febroary tamin'ny taona 2024. Fa ozy izy hoe mitoetra ao am-po amin'ny alalan'ny finoana i Kristy. Any amin'ilay fitiavana mandresy ihany, pejy azafady tsy fitiavana mandresy, tia indray boky vaovao anankiray, ny tena fifoazana marina, TFM, tena fifoazana marina, pejy 15, ny 1 ny falemenao akambana amin'ny herin'i Kristy, ny fahadalanao amin'ny fahendreny ary ny fahosanao amin'ny fahatanjahany. Le zavatra malemy rehetra amin'ny alalan'ny finoana izay ho anatintsika dia ho entitsika eo amin'ny Kristy. Dio eo amin'ny Kristy, mbola izy ihany no nanoratra azy. Pejy 2:70, paragrafy 4. Mitoetra ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy. Tovy amin'le teny tary aloha hamafisiny ao anatin'ny boky. Mitoetra ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana i Kristy. Ny fanontaniana mety hipetraka amin'ity maraina ity dia hoe inona marina ary zany zao le atao hoe finoana e, inona ny mety fanamaritana, ny famaritana, inona ny mety ahafantarana sy ahalalantsika hoe inona marina moa no atao hoe finoana eo amin'ny fiainantsika. Any amin'ny Hébreu 2:1 dia efa mazava amintsika io fa ny finoana misy famaritana anankiroa, dia ny voalohany le hoe fatokina ary ny faharoa fanehoana. Ireo zany ny zavatra ndraindray hijanona atsika rehefa le hoe inona moa ny atao hoe finoana, finoana ny fatokina, finoana ny fanehoana, dia mijanona atreo tsika. Fa amin'ity androandroany ity andao hidira atsika lalindalina kokoa satria mitoetra ao anatin'ny fontsika amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy. Ka inona marina ny atao hoe finoana ary? Ao amin'ity boky anankiray ity, mbola le mpanompo vavin'ny tompo vehivavy kristianina mpanoratra io ihany nanoratra an'ity boky amin'ny teny anglisy fa voadika amin'ny teny malagasy, nadika amin'ny teny malagasy malalaka, ao amin'ilay hoe selected in messages. Ao amin'ny pejy voalohany, toko voalohany, pejy voalohany, ka ny boky voalohany izy io, pejy 7:3 azafady. Boky voalohany, pejy 7:3. Ny fomba tokana azahoan'ny mpanota ny fahamarinana dia amin'ny alalan'ny finoana. Nyresahana foana nandritra n'izay 3 andro zay hoe ny fahotana, mpanota, inona no miandry atsika amin'ny mahampanota atsika. Fa androany dia zao indray ny lazainy hamarinana kay zasy ianao io. Andalo amin'ny fanamarinana tsika io. Ka ny fomba tokana azahoan'ny mpanota ny fahamarinana dia amin'ny alalan'ny finoana. Io zany le fiankinana tanteraka amin'ny Kristy. Tena miankina sy miantehitra mihitsy hoe mba azahoako ny fahamarinana Jesosy, tsy haiko akory ange tsy zavatra tokony ho ataoko e. Tsy anjarako zany. Afaka entina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny fahamendrehan'ny Kristy, ary dia isain'ny tompo ho an'ilay mpanota ny fankatoavan'ilay zanany lahy tokana.
hoentin'Andriamanitra ary asongadin'Andriamanitra ho anisan'ny marina isain'Andriamanitra ny fahamarinan'i Jesosy ho fahamarinanao. Ekena isolony tsy fahombiazan'ny olona ny fahamarinan'i Kristy ary raisin'Andriamanitra sy avelan'ny heloka ary hamarin'ilay fanahy mibebaka. Hamarin'Andriamanitra ny fanahy mibebaka. Ary zay le takina tamintsika tamin'ny andro voalohany sy ny andro faharoa. Ary toy ireny olo marina reny zany zao ny fitondran'Andriamanitra tsika sady tiany tahaka ny tiavany an'i Jesosy tsika. Ny fanahy mibebaka hamarin'ny Kristy. Ao amin'ny boky fahatelo amin'ny boky io ihany, ao amin'ny pejy 170 dia zao indray ny lazainy. Rehefa ekentsika ho mpamonjy antsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahany Kristy, dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Tatsy izy ny resaka fa ny fanahy mibebaka sy ny mino no hamarinina. Eto indray izy milaza fa eken'Andriamanitra, eken'ny mpamonjy, ekentsika ho mpamonjy antsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahany Kristy dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Zay zany ny atonga an'Andriamanitra mamela heloka. Dia mbola tohizany ny teny. Ary foanany zay sazy tokony ho zakaintsika. Nresadresaka tsika omaly, nresaka tsika tany aloha, fa ny mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino antsika, manampy-tsofina, tsy mijery antsika, tsy ahoan'Andriamanitra akory tsika, dia noho ny heloka sy ny fahotana. Eto anefa dia foanan'Andriamanitra tanteraka ireo sazy tokony hiatra amintsika. Betsaka, be dia be, fa ny fomba izay hahatonga atsika ho amin'izany toerana sy ho amin'izany sehatra zany dia amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahana ihany. Zay ny voalaza, tohizantsika ihany ny teny. Foanany izay sazy tokony ho zakaintsika noho ny fandikan-dalàna. Amin'izay ilay mpanota dia mijoro eo anatrehan'Andriamanitra toy ny olo marina mahazo ny fankasitrahany lanitra ary manana fiainana amin'ny ray sy ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tadidintsika io teny io fa ho resantsika io amin'ny farany andraisantsika fian-kevitra. Dia zao ilay lazainy teo, afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ohatran'ny olo marina zany zasy ianao. Rehefa avelan'Andriamanitra, rehefa foanan'Andriamanitra ny sazy tokony ahatra amintsika. Ao amin'ny Romanina toko 7 ka ny 9:20. Romanina toko 7 ka ny 9:20. Zao ny fivaky ny teny. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Ilaina ny fitandremana an'ilay lalàna, nampianarina antsika fa tsy afaka misaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra zasy ianao. Fa arakaraky ny andikantsika ny lalàna, arakaraky ny anaovantsika tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra, misy sazy izay tsy maintsy ho zakaintsika. Kanefa eto dia miteny mahitsy ny apôstôly Paoly fa ataontsika fa ny finoana no hanamarinana antsika fa tsy le asan'ny lalàna, tsy hoe mitandrina ny lalàna ny olona anankiray, dia amin'izay izy marina rehefa avy eo. Ny fahamarinantsika any amin'ny Isaia toko 5:20 ka ny 9:4. Ny fahamarinana izay ananantsika zay olona eritreretintsika ho marina indrindra teto ambonin'ny tany, ny olombelona dia tahaka ny lamba miosony raha ny fahamarinany. Tena mampieritreritra. Zany ny mahatonga hoe tsy amin'ny asan'ny lalàna na ny fahamarinana izay ezantsika amin'ny herin'ny tenantsika, fa amin'ny alalan'ny finoana any Kristy. Ao amin'ny Romanina toko 7 ihany, andao sokafana ny Baiboly. Ao amin'ny Romanina toko 7 ihany ka ny 2:20 sy ny 2:20. Romanina toko 7, vakintsika ny 2:20 sy ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany,
dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Hamarinana rehefa mino. Zay zany ny zavatra anisan'ny ngeza lazainy ny apôstôly Paoly. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fanamarinana avy amin'Andriamanitra. Ary io fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia tsy inona fa le fahamarinan'Andriamanitra avy amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay mino. Ao amin'ny Jesosy Kristy ho an'izay mino. Tia indray misy karazana boky anankiray, mbola izy ihany nanoratra azy. Le vehivavy kristianina mpanoratra boky be indrindra. Ao amin'le hoe Jesosy Kristy fahamarinantsika. Ao amin'ny pejy 9 ka ny paragrafy 9. Omen'Andriamanitra antsika ny fahafahana ho voadio, ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika ka hitafy ny fahamarinan'i Kristy. Nresantsika koa le hoe hanadio antsika Andriamanitra tany amin'ny andro faharoa. Fa omen'Andriamanitra antsika ny fahafahana ho voadio, ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika ka hitafy ny fahamarinan'i Kristy. Ao amin'ny Jesosy Kristy fahamarinantsika ihany, pejy 770, paragrafy 7, dia hoe tsy misy olona ray akory ao anatin'ny olona zato anefa no manana fahatakarana ny amin'io lohahevitra ny amin'ny fahamarinan'i Kristy mahavonjy io. Io no atao hoe fanamarinana amin'ny finoana. Tsy misy olona ray akory amin'ny kristianina, tsy misy olona ray akory amin'ny mpivavaka ao anatin'ny olona zato no mahafantatra ny lohahevitra mihezinezina sy mahatakatra ny amin'io lohahevitra ny amin'ny fanamarinan'i Kristy. Fanamarinana amin'ny finoana izany. Ao amin'le tena fifoazana marina, pejy 70, paragrafy 7. Fanomezan'Andriamanitra tahaka ny famelan-keloka ny fanamarinana antsika sy ny fibebahana. Tsy afaka ny iaina izany fanandramana izany ny fanahy raha tsy omeny Kristy azy zany. Hay zany le fibebahana. Hay zany ny fekenkeloka amin'ny marina kokoa. Omeny Kristy le fekenkeloka dia tahaka an'izany koa ny fanamarinana antsika sy ny fibebahana. Ka raha izany, inona ny manaka anahy, inona ny mampisalasala anao? Tsy hiankina tanteraka satria fiankinana le finoana. Andao hiankina tanteraka amin'ny Kristy, dia izy no manefa sy manamboatra ny zavatra rehetra. Tsy afaka ny iaina izany fanandramana izany ny fanahy raha tsy omeny Kristy azy. Noho izany, eto am-pamaranana dia andao amin'izay tsika hanatsoka n'le lesona izay le niresahana tery aloha le hoe afaka mijoro ohatra ny olona marina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Inona zany ny tena hevitry ny lesona izay ho raisitsika androany? Dia ny hoe ny famelana ny helontsika ane tsy mbola tena mahatafiditra antsika ny an-danitra. Satria le fahotana izay nataontsika, ilaina le fibebahana, ilaina le fekenkeloka takina amintsika mihitsy io mba ho ataontsika, mba hahazahoan'Andriamanitra manala antsika, mamela antsika amin'izany toe-javatra zany. Ka asian'ny anjely soratra ane rehefa ny bebahanao ny fahotana anankiray ka fibebahana marina ny nataontsika, dia asian'ny anjely hoe voavela, voavela, voavela. Saingy raha nanaraka ny lesona izay nitakiana androanitsika dia milaza fa le fanamarinana amin'ny finoana kosa amin'ny alalan'ny fitsarana izay andalovantsika tsiraray avy no mamafa tanteraka an'ilay fahotana izay vitantsika. Satria mitaky olo marina tanteraka zany Andriamanitra vao afaka miditra ny lanitra izy. Izay le hoe mijoro, afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ao anatin'ny fahotana ataontsika ahoana mosesy azy, aza miseho aminay ianao fa atao fotsiny ny aloka sy ny rehetrarehetra fa sao dia tsy zakanay ny voninahitra ao. Ataontsika mpanota ahoana ny iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa fafan'Andriamanitra ny fahotantsika rehetra, aesorin'Andriamanitra ireo rehetra ireo,
tsy hitatsony zany le dossier ratsy sy le dossier malototsika teo aloha. Le hoe ianao nangalatra, ianao nandainga, ianao namon'olona, ianao naniratsiray aman-dreny, ianao nijangajanga sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hitatsony eo anatin'ny dossier iny. Fa efa ny fahafan'Andriamanitra tanteraka. Ary eo amin'ny andro fitsarana no anatanterahana an'izany. Zany no atao hoe fanamarinana amin'ny finoana. Izay ianarantsika, jerentsika amin'ity androany ty. Zay zany mahatanteraka n'ilay toko sy andininy lehibe eo amin'ny Jeremia toko 15 ka ny andininy 20 manao hoe de ho tadiavina ny elokao fa tsy izy. Ary ho tadiavina ny fahotanao fa tsy ho hita. Satria nahoana? Fahafan'Andriamanitra tanteraka dia afaka mijoro. Ny firariako ary isika rehetra mba ho hita tafajoro eo anoloany ny ranomasina fitaratra. Tsy ho hisy ho potraka andalana na iray azy. Fa andao hiantehitra sy fikitra tanteraka amin'ny Kristy amin'ny mpinoana isika tsiraray avy. Ny tompo no hitantsika. Ny tompo no ampahery antsika. Ka mba ho takatsika ny hevitry ny hoe tsy maintsy mibebaka, tsy maintsy miala amin'ny fahotana isika, tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy afaka ny andika ny lalàn'Andriamanitra mihitsy na andany teniny. Kanefa kosa finoana no hanamarinana antsika fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Romanina toko 7 ka ny andininy 9:20. Dia andao ho entitsika eo amin'Andriamanitra zany rehetra zany. Ka dia ny tompo no hita, ny tompo no ampahery antsika. Iara hitsangana isika rehetra hanao vavaka. Ray be fitiavana, masina indrindra ny an-danitra. Nampianatra anay ianao fa hay anamarina anay tsiraray avy. No antony nampandalovanao anay fanadiovana. Ko ankehitriny dia faly zahay satria ampianarinao andiny tena manokana ary isan'andro hiaraka aminao, ifandray aminao, iray aminao, ampitoetra ny teninao ao anatinay. Ary ianao na hampianatra anay tanteraka ny Galatiana toko 2:20. Fa tsy zay intsony no mivelona ane, fa ianao mihitsy no mivelona ao anatinay. Ary ianao no mitoetra amponay amin'ny alalan'ny finoana zay ao anatinay. Ka ny finoana zay lazainy eto tsy anaram-piangonana Kristy eo, fa finoana zay miantehitra sy mifikitra tanteraka eo aminao. Omeo anay zany finoana velona izany. Hamarino amin'ny alalan'ny finoana zay anao mitoetra ao anatinay zahay tsiraray avy. Ka mandritra nyity tontolon'ny andro ity, ny fiadanana avy aminao ane, ho aminay rehetra, ny fitahinao atobaka ao amin'ny tsiraray avy, tononona ny vavaka rengatahana, nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.